Anio alahady fa 3 novambra 2024. Alahady voalohany amin'ity volana novambra ity. Alahady ihany koa alahadin'ny Sampana Antokom-Pihira AMAFI eto amin'ny Fpma Aix-Marseille amin'ity taona 2024 ity. Alahady ihany koa hipanjinantsika ny lohahevitra manao hoe AIZA ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Araky ny hitantsika ao amin'ny Marka 12:20 andiny fa 1:70 manao hoe taminy manao hoe aroy izy taminy tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ho aminareo mandrakariva ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Iteran'Andriamanitra miaraka ampanao salamo isika ry havana amin'ny famakiana ny salamo. Salamo fa 146 amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, iteran'i Jehova ry fanahiko, iteran'i Jehova raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza matoky ny lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavotsy. Miara ny fofonay ka mivelona ho amin'ny tany izy, ary amin'izay indrindra no ahafoana amin'ny fikasana. Sambatra izay manana n'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy, sady manantena ny Jehova Andriamanitra, izay manao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina amin'ny fahamarinana mandrakizay, izay manome rary no an'ny ampahoriana, izay manome anina ho an'ny nono. Jehova mamampy fatotra, Jehova mampahiratra ny tsampa, Jehova mampitraka ny tanotra, Jehova tia ny marina, Jehova miavaka ny vahiny, ary mananatra ny kamoty sy ny tondra tena, raha mahatika ny lalina fanjakan'any kosa. Manjaka mandrakizay Jehova, hatramin'ny taranaka farany 5 Andriamanitra ao sy ony. Alleluia. Amen. Fijana FFPM 170.
misaotra manome voninahitra ny anaranao izay ankehitriny fa mbola notantaninao notarianao notaonao tonga eto amin'ity tranonao masina ity ny angatahany aminao tonga dia fenoy ny fanainao masina izahay manatrehanay ianao ary misaotra anao ihany koa izahay no izao fotoana izao dia izany mivavakay tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay amen. Eo fotoana izay anambarana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny soriavana ko enoy amin'ny mpanajana sy amin'ny peritreretana lalina izany teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izany amintsika. Arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Marka toko 12:7-20 ka hatramin'ny 1:30. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mihainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavany Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana, ko andeha isika hiara-nondrika mangina ny lohantsika ary anaraka ampontsika izao tonom-bavaka izao. Hivavaka isika. Saotranao indrindra izay ry Andriamanitra rainay mpamorona sy mpanafitra anay. Misaotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo mpamindra fo sy be faharipo izay. Misaotra indrindra Tompo fa tsy navelanao diso anjara indray izay tamin'ity androany ity, ka afaka nandre ny teninao izay mampahafantatra anay ny sitraponao. Dia tsy in'izany fa ireo didim-pitiavana roa lehibe izay tianao tokoa hivelomanay mandritra ny androm-piainanay. Ny voalohany dia ny ho tianao Jehovah Andriamanitray amin'ny fonay rehetra sy ny fanahinay rehetra sy ny sainay rehetra ary ny herinay rehetra. Ary ny faharoa dia ny tiavanay ny namanay tahaka ny tenanay. Mifona aminao izay ankehitriny Tompo fa mazana tao lavitra nay ny fampiarana izany didinao izany amin'ny fiainanay. Tao mijanonao fahalalany sainay fotsiny izany didinao izany. Tao eo tendromolotray fotsiny na lasa mpilivava ihany izany fitiavanay ianao amin'ny maha-izay anay manontolo izany. Fo saina vatana fanahy sy koa ny fitiavanay ny namanay tahaka ny tenanay. Mifony izay Tompo, milaza ho tianao izahay, nefa mazana ny sainay tsy misy izay fanajanana fatahorana anao akory. Manambara fa tianao izahay, nefa ny fonay mbola vesara n'izao karazam-pahalotona rehetra izao: ny lolo-po, ny felona, fiavonavonana sy ny sisa. Mifony izay Tompo, fa matetika izay toa tsy mikatsaka fa tsy niahazahoany ity nofinay ity ny fahafinaretany fotsiny, ka tia izao tontolo izao mihoatra noho ny fitiavana anao Tompo Andriamanitra. Ary dia tafalatsaka ao anatin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-teny izahay, ka tsy misainana dia kely akory aza izay ho an'ny namanay. Hany ka lavitra anay izany fitiavana ny namanay tahaka ny tenanay izany. Ko ankehitriny Tompo, mangataka indrindra aminao izay, mamindrafo aminay, mamelany elokay, diovy izahay Tompo ho afa-pahotana, ary avaozy ao anatinay ny fanahinay mba hiainanay, hivelomanay ireo didim-pitiavana roa lehibe izay nambaranao taminay. Dia no tianao Jehovah Andriamanitray amin'ny fonay rehetra sy ny fanahinay rehetra sy ny sainay rehetra ary koa ny herinay rehetra, ary koa tia ny namanay tahaka ny tenanay. Ary dia ho tonga zanaky ny fanjakanao Tompo Andriamanitra izay. Amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy Tompo be fitiavana no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Laharakira fa 4:7 andiny 1:5.
Andriamanitra ivavahantsika riavana dia Andriamanitra be famindrapo koa raiso amin'ny fanantenany eo am-pitsanganana ary izao ny famelan-keloka omeny azy. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany nampaharetako famindrapo anao. I Kristy izay tsy nahalala ota dia efa natao miota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina, mideran'ny Tompo. Amen. Arakira faha-telopolo sy dimanjato. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavana, koa nefa mialohan'izany dia avahantsika manao ny laharakira fa 5:9 ihany. Andriamanitra, isaoranay ianao, mitondra ny tongotray eto amin'ity tempoly masina ity. Isaoranay koa nanome anay tombonandro anio Alahadin'ny AMAFI. Ary raha nisy fahotana tsy mifanaraka amin'ny didy 10 amin'ny didinao Andriamanitra, dia mifona zahay, hibebaka zahay, ary vonona ny sofinay anio, ary ny teny izay ho anarin'ny mpanomponao vonona tokoa, aheno sy anaraka ny teninao amin'ny anaranao modera sy ny voninahitra. Amen.
Iaraka maka ny soratra masina tsika tompoko. Izany dia hitanareo ao amin'ny Deutéronomie toko fahaenina, andininy faharoa ka hatramin'ny fahaenina. Deutéronomie toko fahaenina, andininy faharoa ka hatramin'ny fahaenina. Izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hatahoranao an'i Jehovah Andriamanitra ao, hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia anao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao, mba ho maro andro ianao. Koa mianoa ry Israely ka mitandrema hanaraka izany, mba hita soa ianao ary mba hitombonareo indrindra arak'izay nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny razanao taminao, dia any amin'ny tany mitondra ronono sy tantely. Mianoa ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka ho amponao izao teny andidiko anao izao. Hotohizantsika amin'ny famakiana-teny. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Hebreo toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa natao maro ireny mpisorona ireny, satria tsy navela amin'ny fahafatesana haharitra izy. Fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasana, satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Fa mpisorom-be tahaka izao no miendrika ho antsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo ny lanitra, izay tsy mila anatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireo ireny mpisorona be ireny. Voalohany noho ny hotan'ny tenany, dia vao noho ny hotan'ny olona kosa. Fa izany dia nataony indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manendry olona izay manana fahalemena ho mpisorona be, fa ny tenin'ny fiainana kosa izay tato aorian'ny lalàna dia manendry ny zanaka izay tanterahina ho mandrakizay. Nous terminons dans l'évangile selon Marc, au chapitre 12, du verset 28 à 34, que je lis au nom de Jésus. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Amen.
mialohan'ny hitsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny hafatry ny tompo amintsika dia ataontsika ny laharan-kira fa 320 ny andininy voalohany. Mbola iara-favaksika toko. Andriamanitro, manoloana anao Andriamanitra masina, izay mitondra anay eto amin'ity tempolinao ity androany andray ny hafatra, iainy ny feonao, loha hevitra nomenao anay, aiza ho aiza ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ianao ilay mahita ny vosiny fo Andriamanitro. Mitenena koa aminay ianao. Nefa tario amin'ny alalan'ny fananao masina. Mba hay andray fanapahan-kevitra miendrika izany fisahirananao. Mijoro eto anoloana izany. Deo dia raina mandrakizay ny anaranao sotra Jesosy. Amen. Petrakitsika tompoko. Voalohany indrindra ry havana, alahady natokana ho an'ny Antokom-Pihira antsafiderana. Koa dia indramina ny tenin'ny anjely tamin'ny Maria hiarabana antsika AMAFI, manao hoe arabaina ry lahy ny asoavina ny tompo mombanao. Ary izany ihany koa ny arabana ny tsika fiangonana manontolo, izay nahazo fanasana manokana androany. Andray izany hafatra avy amin'Andriamanitra izany, arabaina ry lahy ny asoavina isika fiangonana ny tompo mombanao. Loha hevitra modiniantsika androany, aiza ho aiza ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Raha nieny tsara ny teksta itsika izay voalaza rehetra, dia miopana amin'izany amin'ny alalan'ny fitiavana. Tenin'Andriamanitra, hoy izy manao hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, mantsy an'ilay mpahay-lalàna. Araka ny filazantsarany Marka ry havana, mitovy ihany ny tenenany matetika hoe fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra maromaro izay anoharana izany. Fa ny sarihana saintsika izay tena tiana ambara androany aloha hoe ahoana marina ny fanjakan'Andriamanitra dia izao hoe tsy ilay fanjakan'Andriamanitra ho avy amboninahitra izay eritreretintsika hiainana rahatr'izay, fa indrindra ilay fanjakan'Andriamanitra tonga eo amin'ny olona izay hiainantsika sady ankehitriny. Ary ao amin'ny filazantsarany Marka ry havana dia mipetraka ny anondrona n'ilay Jesosy Kristy hoe Jesosy Kristy mpanompo tanteraka, mpanompo mahatoky. Raha amin'ny teny fo izany, raha vao misy hoe fanjakana, royaume ozy ny teny frantsay, mbola misy izany ankehitriny ainantsika. Fanjakan'Andriamanitra resantsika fa royaume tsotra ny Royaume du Maroc, raha nanaraka vaovaontsika, dia anisany hoe nisy ny fifanantonana vaovao zany teo amin'ny tany izay honenantsika sy ny Royaume de Maroc zany. Ary raha vao miteny fanjakana dia misy mpanjaka ao. Ary eto amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity dia izay koa hoe misy mpanjaka ao. Ary ny sitrapon'Andriamanitra no iainana sy atao ao.
raha mandinika tsara n'io texte io tsikany toko 12 dia zao hoe misy question réponse maromaro ao asa ho antsika taloha fa misy ny atao hoe radio crochet ho an'ny ankizy misy koa zao ny atao hoe question pour un champion zay mbola tonga ankehitriny fa tamin'io toko 12 dia nisy fanontaniana ary napetraka ireo atao hoe filondoan'ny Antokom-Pihira tamin'izany fotoana na sadoseo io na fariseo io ao anatin'izany no hoe ahoana no mandoa vola ho an'ny kaisara mety sa tsy fantatsika tsara ny valiny ao anatin'izany hoe misy hoe fitsanganana tena maty novaliany Jesosy zany ary eto ny fanontaniana dia mazava iza no didy lehibe amin'ny didy rehetra tsara ho fantatra aloha fa raha nametraka io fanontaniana io ilay mpahay lalàna dia zao nare ny ady hevitra rehetra teo aloha izy ary ny valiteny nataon'i Jesosy dia hitany tsapany fa namaly azy tsara Jesosy dia tsy nieritreritra izy hoe inona indray ny fanontaniana apetraka sy ny sisa ahoana ry havana matsakaiza inona ny tokony mbola anontaniana Jesosy fa izy tenany no nanantona zavatra ngezabe zay ny izy tenany no nanantona nametraka ny fanontaniana io fanontaniana napetrany io ry havana dia zao ny tsara hosarana amin'ny saintsika tena actualité tamin'izany fotoana zany io tamin'ny andron'i Jesosy tao amin'ny testamenta taloha zany mazava amintsika inona marina ny didy lehibe misy milaza ny Antokom-Pihira sasany hoe ny didy lehibe dia izay mahakasika ny sabata ny sasany miteny hoe didy lehibe dia mikasika ny fanatitra ary zay no natonga anazy tena nahatsiaro hoe araka ny fambahan'i Jesosy hoe amin'ity Jesosy ity inona ny didy lehibe dia zao ry havana raha nijeritsika amin'ny texte teo aloha filazantsara Marka misy ny fanontaniana ohatra fotsiny napetrak'ilay lehilahy-mpanan-karena dia zao Jesosy tsy tonga dia mamaly fa ozy izy hoe ahoana ny voalaza ny soratra masina zay aloha ahoana ny famakianao azy dia arak'ilay olona mamaly azy dia miteny Jesosy ny amin'ny tiany holazaina Andriamanitany fa eto kosa dia zao hoe tsy nantany inona izy fa inona ny navaliny mieritreritra isika inona ny navaliny tompo raha nantany azy io mpahay lalàna io tsotra ny valiny tenin'Andriamanitra ny valiny zay ry havako tenin'Andriamanitra navaliny Jesosy azy dia mampieritreritra kely antsika fa ao amin'ny confession de foi any Fpma misarika saintsika ihany ao anatin'izay fandiniana natao fanekempinoan'ny Fpma zay isaka larobia amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny larobia teo fa io tenin'Andriamanitra namaliany Jesosy azy io dia ao anatin'ny confession de foi any Fpma ao amin'ny andalany 5 milaza izy hoe manaiky sy mampianatra ny soratra masina voarakitra ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao io ny loharan'ny fitsipika sy fototra iorenan'ny finoana fiainana fotom-pampianarana sy ny asany eto amin'ny Fpma zany hoe ny tenin'Andriamanitra irery ihany ary eo tonga eto amin'ny toritentsika inona ny ivon'ny fanompoam-pivavahana amintsika Fpma lazaina ombeny zany inona ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny avantsika katolika ny communion zay ny azo ny tena hoe ivony ho an'ny Antokom-Pihira sasany dia hoe ny fiderana fa ho an'ny Fpma dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra zao ary inona ny didy ny lazain'Andriamanitra voalohany araka ny ao amin'ny vakitsika teo amin'ny Deutéronomie matetika ahitsika tsenjery hoe fa mba lazao kely ary hoe inona ny lazain'i Jesosy inona ny teny voalohany lazainy ao afaka mamaly ve tsika valio fotsika tsy maninona fa ny teny voalohany nambany dia zao hoe mihainory Israely Jehova Andriamanitsika na ny tompo Andriamanitsika dia tompotokana zay ny voalohany confession de foi zany Andriamanitra izy ilay Andriamanitra tsika Andriamanitra izy ho Andriamanitra tokana
ary eo amin'ny zanak'Israely io dia lazay ny sanandro alohan'ny atory io hoe izaka io Andriamanitra io zay hivavahana io. Ary misaky ansaitsika ihany fa ao amin'ny confession de foi ny Fpma io no andalana voalohany dia ny finoana an'Andriamanitra telo zay ray. Ary ao anatin'izany manaraka azy dia zao hoe Andriamanitra zanaka dia tena Andriamanitra ary izy rery no lohan'ny fototry ny famonjena. Mampirisika antsika ravana ao anatin'ny règlement intérieur ny Fpma Aix-Marseille zany. Mila fantaritsika izany. Zay no nahatonga ny tompony teny hoe ny fiainoana aloha zavatra lehibe ary zay no nafinaritra teo. Inona natao fiainoana? Ny fotsika ravana. Mila ho tanlonaka. Hatonga ny ten'Andriamanitra hitomba ao anatitsika. Zay no nahatonga ny tompo voalohany teny hoe miaino aloha fa tsy hoe tonga dia tentsika hoe zao no lazay fa iza ilay teny azy. Andriamanitra tompotokana sy mpamonjy. Dia raha mijery izany itsika mety mamperitreritra atsika ihany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay hoe raha namaraka tsara ny tenin'Andriamanitra teo tsika voalaza teo ilay Jesosy dia efa miteny izy hoe mpisorona be dia dinio tsara ny an-trano fa misy zavatra be nafinaritra teo fa ivadika kely tsika zany amin'le inona ny didy faharoa. Zay koa le finoana an'Andriamanitra le hoe fiainoana aloha zany ny voalohany voalaza teo dia avy amin'io finoana io zany zay vao niteny Jesosy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, zany hoe ny herinao manontolo. Rehefa mahafantatra azy ianao dia angatahana ny fonao manontolo, ny mahainao manontolo no tia an'io Andriamanitra io. Dia mipetraka ny fanontaniana ravana fa maninona no angatahan'Andriamanitra ho tia azy manontolo ny tenako. Ametraka azy amin'ny toerana voalohany zany dia satria zao Andriamanitra dia fitiavana. Raha mijerytsika ny epistiliny Jaona dia tena milaza izy fa Andriamanitra fitiavana zay maizy azy io fitiavana io. Ary ny mpandinika dia manambara fa Andriamanitra tsy mitsahatra amin'ity, tsy hain'Andriamanitra zany teny hoe ity andro any dia rehefa avy eo mba miato kely miandry dia avy eo indray avy ao amin'ity, fa tsy maintsy io fitiavanao amin'io manosika azy ho ity isan'andro. Zay ny angatahany amintsika ho ty azy. Ary indrindra voarin'Andriamanitra isika. Rehefa vitany isika mianakavy, indrindra ny olona zay nataony tahaka ny endriny dia zao no lazainy hoe hitany fa tsara izany. Ka ny zavatra tsara tompoko dia ao amin'izany tsara zany ny raketan'ny finao. Tianao Andriamanitra tsy mitsahatra amin'ity izy ary zay no mahatonga azy mangataka amintsika androany hoe tian'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny mombanao manontolo. Zavatra anankiray faharoa dia zao miverina indray tsika. Inona ny faharoa? Aitsika tsy anjery daholo reo tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zay nylazainy ihany hoe mitovy ihany. Satria nde fitiavana no mibaiko ao anatin'ireo zavatra roa tsy mitsafamisaraka ireo. Raha tian'Andriamanitra ianao, le Andriamanitra amin'ity tsy mitsahatra io, zay ny fiaina, io ihany koa ny tiavanao, ny namanao. Voalaza teo zany fanontaniana ray valiny anankiroa fa tsy misaraka. Dia ivadika kely tsika kakasika ny AMAFI Antokom-Pihira antsafiderana. Ary zay indrindra ravana sarena kely ny saitsika taizany ny Pihira voalohany ao amin'ny testamenta taloha rehefa novonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely tafapita ny ranomasina mena dia nanao hira fiderana izy. Ny sarena ny saitsika ravana dia zao ny hira fiderana vokatry ny fony olona nahita ny famonjen'Andriamanitra ka midera azy. Zany ny sarenantsika fiangonana hira, ny olona mahatsapa fa nahita ny famonjen'Andriamanitra ary novonjeny, zany no mihira ho an'Andriamanitra
ary tena manesika anao hira mifonao manontolo satria tsapanao hitany masonao miatra ny fiainanao fa tia anao eo Andriamanitra io ary mamonjy anao izy. Raha mikasika ny amafitsika dia hoe asa fanompona ao amin'ny fiangonana zany no asan'ny Antokom-Pihira ary tokony eritreritra tsika maninona no misolosolo matetika ny mpandray anjara sy ny sisa fa ny Antokom-Pihira dia mananjara hira ray farafaratsiny isan-kalahady satria io hira io dia tena asa fanompona ao anatin'ny fiangonana ary iresahana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ary ampitana ny hafatra amin'ny hafa. Mijerisika teo aty an'Andriamanitra tia ny hafa. Ny hira tompoko fanajana an'Andriamanitra ny fakoa. Tadidy io tsara, misy fiantraikany amin'ny namanao manodidina, mety fankahirezana, mety amin'ny alalan'ny fisaoran'Andriamanitra satria tianao toy ny namanao io. Ianao ilay mihira amin'ny fonao io mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra, tianao ohatran'izany koa ny namanao. Ary izay no tena mahazava-dehibe sy tena mahasaripady ny hira. Ary misy asany io ny hira anankiray ao amin'ny filazantsara testamenta izay tena mamperitreritra dia izao hoe rehefa ny hira tao an-tranomaizina i Paoly sy Silasy dia inona ny zavatra nitranga. Nisy ny horohorontany ozy izy ary ny vavadin'ny tranomaizina dia tapaka ny gadriny ary tsy izay ihany fa ny ovafo ny gadra namany. Ory avako indrindra mitodika amintsika Antokom-Pihira mba fantatrao ve ny tena lanjany izany hira izany eo amin'Andriamanitra raha tena ataonao amin'ny fonao tokoa izy fa hahita fahagagana amin'ny tenanao sy amin'ny manodidina ianao. Zay fampatsahivana tsara ho antsika zay hoe tena atao amin'ny fony firanan'Andriamanitra ho lohalaharana amin'ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra anankiray mamaritra farany an'izay Antokom-Pihira zay dia izao hoe tenin'ny Paoly apôstôly eo amin'ny Romanina mba ho saina iray sy vava iray no ankalazana hiderana an'Andriamanitra. Tsy ny feo ihany fa isika mpikambana zany dia tarihiny fanahy masin'Andriamanitra hisy ny fiombonana. Zay tena zavatra lehibe zay tsy azo sarahana amin'ny fiderana an'Andriamanitra ny namana fiombonana. Dia itsika no samy mandiny tena manahoana re tompoko ny fiheveratsika ny namantsika fa izay no hafatra ny tenin'Andriamanitra manokana manoloana ny fitiavana zay nolazaintsika teo ho antsika AMAFI ary mijanona ho antsika fiangonana ihany koa. Zavatra ray zay matetika adino tia an'Andriamanitra manontolo tia ny namana manontolo fa misy anankiray ao tena zava-dehibe dia inona ozy nareo? Misy mahafantatra ve? Fantatrareo izy tia ny tena. Asa tianareo ve ny tenanareo? Zao anefa ny tsarena saintsika ny fitiavana ny tena araka an'Andriamanitra dia izao hoe maniry ny zavatra tian'Andriamanitra hitomboko hiainako amin'ny mahavoarin'Andriamanitra ka isaorako azy. Zay ny fitiavana ny tena. Firy amintsika rehefa no mba atao hoe mahatsiaro an'Andriamanitra na misaotra an'Andriamanitra hoe Andriamanitra misaotra fa nataonao tantely aho. Tsy haiko izay fijereny olona fa nataonao toy ny endrikao misaotra. Zany ny sarena saintsika androany koa ry havana. Aza mijery anao ny hafa ihany Andriamanitra fa ao anatin'izany hanomezana ny voninahitra an'Andriamanitra ny tenanao io ary tokony ho tiavina. Ary izay koa no mahatonga anao ho tiany namanao satria izay koa ilay izy hoe izay tokony ho tianao hiainanao arak'izay namboarin'Andriamanitra anao hideranao an'Andriamanitra toy izay koa no tokony hitiavanao ny tenanao. Raha ny tena marina zany mialatsiny ohatra ny manao teny an'ity teny ity izay hitako hoe teny frantsay fa somary mety ho azo kokoa ngamba dia hoe s'aimer en décentrant de soi. Zay le izy
fa tsy hoe za minakanina lovana vao tokony inana raha kotserabe sy ny sisa sy ny sisa. Zay tsapantsika androany. Tenin'Andriamanitra loha hevitra tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ity mpanompon'Andriamanitra ity ry havana, rehefa namaly an' Jesosy dia ahoana ozy izy? Mariny zany tompoko. Tsara ny ilazanao fa raha ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny oti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra ary ny oti ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra no fanatrodorana sy fanatitra hafa rehetra. Ary ny tena tsara marina amin'izay faliteny zay, izay nahatonga an'Andriamanitra Jesosy ny teny hoe namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia izao hoe tsapany fa ny fo aloha no mandeha aloha, zay vao ny zavatra rehetra. Fantatsika fa misy ny sérémonie na rituel na ohatrany fatao tao amin'ny fiangonana, fa izany zavatra rehetra zany na inona ozy dia ny foanao amin'Andriamanitra, zay ny voalohany. Ary tsapany zay hoe zay ny tena tian'Andriamanitra toravana, tsy ny fisehoana ivelany na zay zavatra mety ho atao arak'izay eritreretana azy, fa ny fon'ny olona aloha, zay vao manaraka ny zavatra rehetra. Ny zavatra anankiray nefa mampalahelo dia zao hoe raha mandinitsika zao hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, aminao ve valiny atao hoe mahafapo ve, sa hoe valiny mety mahakivy ve, sa valiny manalasala ve? Zay tenin'Andriamanitra izay. Zao kosa nefa dia zao hoe ilay Andriamanitra fitiavana no miteny azy, dia zao hoe na ahoana dia tadidio fa mbola mandrisika anao foana Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba manohana anao ho any arina, tsy mety zany na hoe tsy ampy zany sy ny sisa, fa tsy lavitra mamperitreritra anao izy. Mbola misy zavatra tiana hitodian'ny sainao. Ary eo ny tena azahoantsika mahatsapa an'izany hoe ahoana zany hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Nahita an' Jesosy Kristy teo imasony, teo anoloany io mpahay lalàna io, fa izao hoe tsy nahalala azy izy. Fantany lalàna fa tsy fantan'ilay Jesosy Kristy zay tena ivony zavatra rehetra. Io ilay Jesosy Kristy io ilay vavahady ane. Raha eritreretintsika hoe misy muray na misy tanàna cité ao anatiny ao, io Jesosy io ny vavahady, tsy miditra eo ianao raha tsy miditra aminy. Na inona atao hoe fiheveranao sy atao hoe fientanam-ponao, hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary eo dia misarika ny saintsika itsika androany. Mety hitsentsika hoe le mpahay lalàna koa dia tsy fantany ve io Jesosy io, fa maninona moa Jesosy no nametraka fanontaniana amin'ny mpianany hoe ataonareo ho iza na ataony olona ho iza? Satria misy ny manatrika ny tompo, misy ny miona aminy, fa tsy mahalala hoe iza izy. Zay ny fototry ny didy voalohany verina arak'izay voalazantsika tao, mihainory zanak'Israely, ny tompo Andriamanitra ao dia tompotokana. Tsy mahafantatra n'ilay tompo Andriamanitra fitiavana, ny irahana tetỳ an-tany. Mahatsiaro an'ilay hira teo le fitiavana no ny irahana, mahafinaritra be zany, fa zay mihitsy le izy, le fitiavana ny irahana, tsy fantatra ilay mpahay lalàna. Dia zay koa mitarihana ny saintsika hoe tsy vitantsika tompoko, na tiantsika ary ny anao tsara raha mbola olombelona isika. Kanefa kosa dia zao hoe ilay vavahady idirantsika io, ilay Jesosy Kristy zay efa manolotanana ao anao androany. Aza matahotra anao fa ny tanana anankiray dia tena olombelona, zany hoe afaka mifanindran-dalana aminao ny tanany anankiray io. Azonao iresahany io, azonao teneniny io, fa ty tanany iray ity dia ao amin'Andriamanitra. Izy no hany lalana mampitohy anao amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy afaka miona amin'ny olona na dia sitrapony aza izany amin'ny alalany Andriamanitra azo manokana pahafa nidina tetỳ an-tany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, mba azahoantsika miresaka, azahoantsika manararoatra hiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary zay no tsy azon'ilay mpahay lalàna, satria izany tsy avy amin'ny olombelona, fa izay le atao hoe fahasoavana. Ny asa-pamonjena ry havana, asan'Andriamanitra irery ihany. Ary matetika ho an'ny mpianatra
soratra masina moa dia mahalala tsara n'ilay teny latina hoe sola gracia, izany hoe fahasoavana irery ihany. Avy tamin'ny alalan'ny fantsipivavahana dia tena izay mihitsy hoe tsy misy olona mahay mamonjy tena, kanefa kosa efa tonga ilay Andriamanitra. Ny anjarantsika dia ny mandray mamela azy hiditra ao anatintsika. Ny zavatra nyresana tamin'ny herinandro, tadidinareo ave, inona ny tema tamin'ny herinandro? Mba misy afaka miteny ve? Mitsangana, miantso anao izy. Riavako malalo. Hitsangana isika AMAFI. Ny AMAFI androany tsy hoe mpihira fotsiny, fa tena mpitoroteny ao anatin'izao toroteny izao. Hitsangana ny AMAFI fa andray anjara hira izy. Fa ny tenin'Andriamanitra aiza ho aiza ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Dia hoy izy hoe mitsangana, na lavitra ianao, na akaiky ianao, rehefa tsy ao anatiny ianao dia tsy ao anatiny. Zay kosa aloha mazava. Ao amin'Andriamanitra tsy misy ny elanelana. Fa na ianao mafana, na koa ianao mangatsiaka. Koa mitsangana ry havana, eritrereto ny tenin'ny Tompo, miantso anao izy. Ary izao raha tadiditsika tsara, inona no niteneniny tamin'ny lay jamba? Inona ny teny natao tamin'ilay jamba? Inona ny tianao ataoko aminao? Ka ho antsika rehetra ry havana, izay mieritreritra fa mbola ho ivelany izany fanjakan'Andriamanitra izany, dia izao hoe mitsangana, miantso anao Jesosy, ary inona tianao hataony aminao? Hira anankiray, hiram-bavaka, izay anasana antsika rehetra hitsangana, mangataka antsika rehetra hitsangana tompo. Fa raha mantany Jesosy Kristy tompo ankehitriny, inona tianao ataoko aminao? Ny amin'io fanjakan'ny lanitra io, dia mba hamaly isika rehetra hoe amin'izao ora sy fotoana zao, tompo malalo, mba te hiray aminao, mba te hiditra ao fanjakanao, tsy vita ny maha-olombelona izany. Hangataka amin'io Jesosy Kristy tompo io isika, anala zay tsy tanteraka rehetra, vitan'izany ry havako. Fa misy tsy hain'Andriamanitra vava, ko mangataka atsika heritreritra hira ny Antokom-Pihira zay ao anatin'ny fitoriteny voalaza teo fa niripo. Fa izao kosa ny angatahana amintsika rehetra, itsika rehetra ny fandray tanana, fitiavana n'Andriamanitra, fitiavana ny olona. Zay zavatra tiatsika ho tonga amintsika araka ny sitrapon'Andriamanitra, tiatsika hiatra ihany koa amin'ireo namatsika miara-mivavaka amintsika ireo. Aza sy naelanelana na kelakory aza eo amintsika mianakavy, fa hifampitantana isika ary hivavaka isika anao an'izay hira izay. Fa io Andriamanitra io ry havana dia Andriamanitra be famindrapo. Ny hany atao hoe andaminantsika n'ilay hira kosa nefa dia izao hoe araka ny fandaminan'ndrareo amin'ny AMAFI ny andininy ry zareo ny hira azy. Fa eo amin'ny refrain tsika rehetra manandratra ny fotsika mba ho fanjakan'Andriamanitra hiainantsika dia izao amin'ny alalan'ny fitiavana zay tsy hain'olombelona tanterahany. Mandrositsika tompo.
afaka isika. Ry Andriamanitro Jesosy Kristy Tomponay, napitrakay taminao Tompo ny etaetanay mba raisy so te hiditra ao amin'ny fanjakanao izay Andriamanitro, fa voafetra ihany izay olombelona. Misaotra satria ianao ny fanontena, fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Tompo, indreto ny mpanomponao tsirairay avy, maniry fatratra ny aina dia ny aty an-tany izany fanjakanao izany. Fampitantana amin'ireto namanay satria samy natao mitovy endrika aminao Andriamanitra izahay. Ilay fitiavana avy aminao tokoa Tompo izay tsy hainy maha olombelona tanterahana, izany mba ho apetraka ao anatin'ny fonay, ary indrindra ny fonay sokafanay midanadana ho anao Andriamanitro, midiry ianao, manjakay ianao, ary mba tenao tafaray aminao izay rehetra mpanomponao ankehitriny. Dia misaotra satria ianao efa manam-panantena, fa tsy misy maharobaka ho ianao izay ampiran-tananao. Fa raha ao fanjakanao tokoa izahay, dia manana mpanjaka ny mpanjaka tompony Tompo, izay manana fanjakana tsy azo ampitahorina. Misaotra fa na ny ainao aza efa nafoinao no ny fitiavana anay dia ny angatanay kosa Tompo, mba avaozy mendrika an'izany fiainan'ny fanjakanao izany izahay. Ho tia anao Andriamanitra, ho tia ny tenanay, ary ho tia ny namanay, ary ny herinao rehetra ihany izay ny fahasoavana no iankinanay atanterahanay izany. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Petraka tsika ravana. Ny olona voavela heloka ry havana dia isa manambara-pahabe mason'ny finoany, koa iarahantsika manono eo am-pitsanganana ary izao ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra Raitso, mpanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanamasina, nateraky Maria Virjiny, nijalra nanapaka Pontio Pilato, nongona tamin'ny hazo fijaliana, maty kanalely, midina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra Raitso, avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manela n'izao tontolo izao, ny fimbonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena no maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay anambarana ny rarahan'ny fiangonana sika izao ry havana, koa mangataka indrindra ny tompon'andraikitra anambara izany rarahan'ny fiangonana izany amintsika. Ary aorian'ny rarahan'ny fiangonana dia mba hiroso ety anoloana avy hatrany ny manao ny vavaka trano.
dia mbola amin'ny fifaliana trano ry havana no iarabanantsika amin'izao alahady fahatelo ny volana novambra 2024 izao. Alahady ihany koa izay natokana hitondrana mbavaka manokana ny Antokom-Pihira AMAFI. Miarahaba ihany koa ireo izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra isan-karazany ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Manaraka izay dia ny mpitandrina Janot Randrianandrasana ary ny filokajina Velojona dia tsy miaraka amintsika eto anio fa lasa nanatrika ny synode izay tanterahana any Nantes izy ireo. Zava-dehibe tokoa izany synode izany eo amin'ny fiainan'ny FPMA, anapahana indray ny andraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny tondrozotra iainan'ny FPMA ray manontolo amin'ny taona ho avy manaraka, ary ihany koa anavaozana indray ny ireo izay ho tompon'andraikitra mpiandraikitra eto amin'ny FPMA koa aoka isika hitondra mbavaka izany fotoana rehetra izany. Misaotra ihany koa isika ireo rehetra nitarika atsika tamin'ny fanompoam-pivavahana androany ny nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika ihany koa ireo rehetra nandray anjara mba ahatotosana izao fotoana izao. Raha misy kosa amintsika no sambany vao tonga miara-mivavaka eto dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia amin'ny feno fitiavana amin'ny fifaliana no iaraban'ny fiangonana manontolo anareo tonga miara-mivavaka eto amin'izao ora sy fotoana izao. Na inona antony ahatongavanareo eto, ilay Andriamanitra raintsika izay nitantana ny dianareo tonga eto, izy kosa ne ahatanteraka ny fikasana tsara rehetra ao anatinareo mba ho totosa izany araka ny sitrapony. Ary na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona dia tsaroa fa efa manana ny toeranareo ianareo eto amin'ity toerana ity, satria ity trano ity dia tsy inona fa trano nomen'Andriamanitra antsika mba hiarahantsika miompo-po amam-panahy hiderahantsika azy sy hiaonantsika aminy. Manaraka izay raha sitrakareo rehefa mirava izao fanompoam-pivavahana izao dia izy avy ao amin'ny ekipa accueil anatona anareo andray ny coordonné mba ahafahantsika mifanerasera. Misaotra tompoko. Ny fandaharam-potoanantsika manaraka kosa dia toy izao indray, tsy misy moa ny fiovana fa ny fanompoam-pivavahana dia amin'ny 10 sasany toy ny mahazatra. Ireo diakona tompon'anjara kosa manomboka ny volana novambra dia ny groupe B sy ny groupe E. Ny manatanteraka ny fanadiovana kosa sy mandray anjara amin'ny liturgie amin'ny herinandro manaraka zany ny 7 volana dia ny STG Sampana tanora kristianina. Ny fianaran-kira kosa ho an'ny fiangonana manontolo dia miverina izany ary manomboka amin'ny 10 ora isaky ny alahady maraina ka isika rehetra no entanina. Ny fiangonana dia manomboka amin'ny 10 ora sasany fa ny fianaran-kira kosa dia amin'ny 10 ora. Ny lohahevitra moa manentana antsika mba hahatonga ny antony nanaovana izany fianaran-kira izany dia araka ny teny soratra masina manao hoe Andriamanitra mipetraka eo amin'ny fiderahan'ny Israely ary ihany koa hoe mihira firam-baovao azy mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Ao amin'ny salamo no ahitantsika izany ary araka ny tenin'Andriamanitra izay nozaraina tamintsika teo tsy ho an'ny AMAFI irery ihany fa tena hoe raha mihira isika ka tena vokatry ny fontsika dia ahita zava-mahagaga amin'ny fiainantsika isika, amin'ny manodidina antsika vokatry izany hira izany izay atolotsika ho fanatitra manompofona ho an'Andriamanitra. Dia
entanina zany isika ho tonga isaky ny amin'ny folo anatanteraka izany fianaran-kira izany. Ny hira atao amin'izany dia tsy inona fa hira zay ho iraitsika eto ihany koa isaky ny alahady, fa misy hira zay tsy mbola voafetsika dia tsara raha averina ianarana izany ary raha tena mbola tsy haitsika dia izay ny fotoana ianarantsika azy. Ireto avy kosa ny daty tsara ho tadidy. Ny 10 ny volana novembre zany amin'ny herin'ny anio dia Alahadin'ny SDK. Vakiko amin'ny teny frantsay. La SDK Aix-Marseille vous invite au culte consacré à leur section sur le thème Dieu, ma providence, inspiré du passage dans 1 Roi, chapitre 17, versets 10 à 16. Karaka izany dia entanina isika rehetra fa fotoana ihany koa io hitondrantsika ambavaka ireo zanantsika ao amin'ny SDK ireo tahaka izay nataontsika androany ho an'ny AMAFI. Ny manaraka izay kosa ny 17 ny volana novembre dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Efa nolazaina tamintsika herinandro vitsivitsy lasa izay misy zanantsika izay ho raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo, ary misy anankiray koa anampy izany dia tsy iza izany fa i Ramangasalama Malalatina. Raha eo Malalatina dia iangaviana mba hitsangana. I Malalatina zany araka izany voalaza izany hitantsika teo izy dia ho raisina ho mpandray fanasan'ny tompo ihany koa amin'ny 17 ny volana novembre. Ny antony nampitsanganana azy araka ny efa ambara ombienymbieny voalohany indrindra dia mba ho fatatsika fiangonana fa misy zanantsika zany hiditra ao anatin'izay ho mpandray ny fanasan'ny tompo izay. Ny faharoa manaraka izay hitondrantsika mbavaka azy satria dingana lehibe eo amin'ny fiainany koa izany manamafy ny fanoloran-tenany tamin'ny nanaovana batisa azy. Fahatelo manaraka izay izay inotsika fa tsy misy izany nefa ambara ihany. Raha misy zavatra na fanontaniana manitikitika atsika mahakasika ny Malalatina manokana ny amin'izay idira no amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay dia afaka manatona ny mpitandrina isika miresaka izany. Fa ny tena lehibe indrindra dia ny fitondrantsika mbavaka azy mba ho totosa soma tsara izay fandraisana izay. Ka noho izany zany amin'ny 17 volana novembre dia misy anankiroa ireo zanantsika ho raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ka noho izany ihany koa dia misy ny fandraisana fanasan'ny tompo dia na amin'ny tsy maheto ny mpitandrina dia tsy misy ny fandraisana androany, fa amin'ny 17 ny volana novembre zany no anatanterantsika izany. Dia efa miomana sady ho amin'izany isika. Ary amin'io alahady io ihany koa 17 ny volana novembre io iantsona atsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra mba hijanona aorian'ny fanompo-pivavahana. Fa misy zavatra andraisantsika fanapahan-kevitra, tsy maintsy andraisantsika fanapahan-kevitra dia angaviana isika hijanona aorian'ny fanompo-pivavahana mahakasika izay. Ny 17 ny volana novembre kosa dia isy ny hetsiky ny Sampana efa nambara tamintsika herinandro maromaro izay aorian'izao filazana ny raharahany fiangonana izao dia isy ny bande annonce sy izay mety ho fanazavana mahakasika izany. Ary efa ambara sahady satria mandeha dia mandeha ny fotoana mba hahafahantsika miomana. Ny 9 volana desambra dia Alahadin'ny fitandremana. Eo amin'io ihany koa zany no anatanterantsika ny fitondranam-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankohonany. Dia efa miomana sahady koa isika ho amin'izany fotoana izany. Ny vaovao avy ato anatiny avy amin'ny SVK. Ary ao ka napaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray. Ary ao ka ho feno fisaorana ianareo Kolosiana 3:5-10. Ny SVK dia manao izao filazana izao: misy saotra an'Andriamanitra fa tanteraka soamantsara ny zaika be SVK iraisana sy ny SLK iraisana izay natao tany Maseb ny 17 fa 7
faharoapolo ny volana oktobra 2024 dia misaotra ireo rehetra tonga nanatrika izany ary misaotra koa ireo izay tsy afaka nefa nitondra mbavaka ny fotoana dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Manaraka filazana manjo. Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Salamo 7:70 andininy 7:20 tapany A. Ramarson mano Isoa sy Violette ary ny zanany dia namoy ny iray tampo aminy Andriamaro Iva tamin'ny talata 5 ny volana oktobra 2024 tany an-tanindrazana. Ny fandevenana dia fantaterahana ny alakamisy 7 ny volana oktobra 2024. Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Salamo 7:20 andininy 1. Randrian-jatovo Alain Ravaka ary ny zanany dia namoy ny raibeny Randrian-jatovo Georges tamin'ny talata 5 volana oktobra 2024 tany La Réunion. Ny fandevenana dia ho taterahina raha-pitso Alahady 4 ny volana novambra any an-tanindrazana. Ny fitondrana mbavaka sy fampahirezana ireo fianakaviana ireo kosa dia ho tanterahina anio aorika ny hofandaminantsika dia aorin'ny rakitra zany mialohan'ny vavaka trano safisaona fangatany no anaovantsika izany. Ny avy amin'ny 13e mada kosa association d'entraide et sociale, ny permanence médicale dia isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana ka ny fotoanantsika manaraka zany dia ny 7 ny volana desambra ary miaraka amin'izany ihany koa ny permanence ny assistante sociale ho antsika izay mila izany. Ka ny assistante sociale moa dia amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora. Ny fisoratana anarana kosa dia azontsika foana atao amin'ireo ekipa médicale eto amintsika na amin'ny birao ihany koa. Ny karaté kosa dia isaky ny sabotsy hariva amin'ny 10 ora miaraka amin'ny Monsieur Augustin. Ny manaraka izay ny rakitra izay voaray tamin'ny 7 ny volana oktobra 2024 tamin'ny herin'ny anio izay nanatanterahantsika ny hetsika faharoa anatevenantsika ny kitapom-bolan'ny fiangonana. Ny tanjona izay notratrarintsika tamin'izany dia 10 370 €. Ny voangotsika kosa dia 13 138 €90. Araka izany hitatsika dia ny oatra noho izay noeritreretintsika vinavinantsika ny tanjona izay tratratsika. Ny nanatanteraka izany dia tsy iza fa isika tsirairay avy izao ihany. Nefa kosa ny dera, ny AIZA, ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Te hiteny araka ny salamo manao hoe misaorany Jehova ary fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehova ary fanaiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Izay no entina isaorana n'Andriamanitra hidery azy. Noho izay zavatra lehibe izay vita izay, misaotra antsika tsiray avy ihany koa. Misaotra antsika tsiray avy ihany koa fa raha natao ny fanentanana, raha tsy nanaiky isika tsy tanteraka izany. Dia araka ilay hoe ny tompo miantso antsika hiara-iasa amintsika dia nasainy nentina izay nananantsika fa izy no nampitombo azy. Raha za manokana dia fantatro hoe raha ny nentiko dia mety tsy azan-drano ray akory fa mety rambona azan-drano tao anatin'io. Nefa io ny vokatra azy dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Dia eo antsika izay vahiny izay sambany vao miara-mivavaka eto dia ampatsahivina fa anakiroa ny rakitra eto.
Ny rakitra voalohana dia natao ho an'ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana. Ny rakitra faharoa kosa dia natao ho an'ny trano. Ny fomba hanatanterahana izany kosa, misy ny terminal bancaire, mampiasa carte bancaire isika na paiement par téléphone dia ery orinery amin'ny équipe financierie no ahafahana manao an'izay. Raha tsy izay ihany dia misy toy ny fomba mahazatra ihany tatazana ny rakitra. Ho an'ny manaraka kosa amin'ny alalan'ny tambazotra dia misy ny QR code izay hitantsika eo amin'ny fafana, ahafahantsika manao izany amin'ny alalan'ny PayPal. Ny ekipa finance kosa dia vonatrany handray ny voalom-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ary ampatsahivina isika fa misy ny banque alimentaire izay misokatra hatrany ho antsika izay mila izany, ary izany dia hitantsika ao amin'ny salle Carmel. Izay tsy mahita izany dia afaka manatona ny tompon'andraikitra. Ireo izay afaka manatevina kosa izany banque alimentaire izany dia raisina Antanandroa. Dia izay indray ary ireo vaovao sy asa miandry eto amin'ny tafontsika, ka aoka isika hitondra mibavaka izany rehetra izany hatrany. Dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ho antsika rehetra, ary ho azy irery ihany aneny voninahitra. Il faut trouver un moyen parce qu'il faut le faire partir de la maison, parce que lui, ses convictions et ses croyances et ses rêves, ça va pas le faire. Bonjour à tous. Du coup, je me présente devant vous pour vous parler de ce Yetzk que les 8 Sampana vont faire. Je vous invite à noter du coup dans vos agendas cette date, le 23 novembre à 17h, ici même. Nous allons vous présenter un film tiré d'une histoire de la Bible qui est Joseph. Et le titre qu'on a donné à ce film, du coup, c'est Le pardon par la grâce. Et je vous invite à en parler à vos proches, à vos amis, pour justement voir ce film qui ne sortira nulle part ailleurs à part ici. Et en plus de cela, durant le film, enfin le tarif du film, du coup, il sera de 10 €. 10 € pour les adultes. Et pour les enfants moins de 8 ans et 8 ans inclus, c'est de 5 €. Et il y aura un deuxième forfait qui est le film plus un dîner, animation, qui sera en bas du coup. Et pour cela, il y aura un deuxième tarif qui est de 30 € pour les adultes et de 25 € pour les étudiants et les enfants. Et pour l'animation du coup, avec le film, il y aura une animation en bas qui sera faite par le groupe Nimine qui vient de Paris. Et du coup, je vous invite vraiment à noter cette date, à venir nombreux. Et voilà, merci. Tonga eo amin'ny fotoana izay anaovantsika ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanatitra, dia iarahantsika mihira ny larakira 396 mandritra izany, ary toizantsika vavaka trano azafady, ny tompon'anjara angatana mba hiakatra ety ambony.
a tompoko. Misaotra anao izahay Andriamanitra ray mbola omenao izao fotoana izao ahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao. Misaotra anao indrindra tompo nanome anay izao trano fiangonana izao. Raha nangataka izahay dia nomenao tokoa ary nomenao mihoatra noho izay nangatahanay azy ka misaotra indrindra. Ankehitriny tompo malalo mbola aminao izahay no mangataka. Ianao ilay mpamaly vavaka itokinay hanome izay rehetra ilainay kolokoloana izao trano fiangonana izao. Ka na ny olona anolo-tena anao ny azy, na ny vola izay ilaina amin'ny fanatsarana ity tempolo ity, na ny vola izay mila verina amin'ny mpampindram-bola Jesosy dia angatahanay aminao. Sy izay rehetra mahasoanay. Dia angatahanay aminao Andriamanitra ary matoky sahady izahay fa efa miasa ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Fotoana anaovantsika ny fanoloan-tenantsika ao an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanatitra izay ataontsika. Tsarovy ry havana fa izay manome ampifaliana no tian'Andriamanitra. Ataontsika ny firana fa 980 sy 300.
tiana ny anao ny vavaka fitsaorana sy fangatahana. Anao angatahana isika komity tonga eo fotoana famangina isika izao dia manentana antsika komity rehetra mba androso ety anoloana dia ny fianakaviana mba akatoerana ety anoloana azafady. miantso ny fiangonana iaraktsagnana toko. Eny risy mianakavy mijoro manoloana anareo ny fiangonana izay tarihan'ny komity amin'izao fotoana izay andro manjombona fahoriana izay niatra tamin'ny fianakaviana namoizana avatiana avany malala ary sanatria tsy tonga amendrofendro fa tonga kosa aneo araka ny teny tompo hoe miaraha ory amin'izay ory ary indrindra ihany koa hitondra ny teny fampahirezana avy amin'ny tompontsika manoloana an'izao fahoriana izay diavinareo izao. Eny amin'ny olombelona dia tena zavatra mangidy sy mafaitra indrindra ny fisarahana manaina toy izao, indrindra hoe namoizana avatiana, namoizana iray tapo, ny fanolatsinay, niaraka ny lalao, niaraka ny elabe, ary mbola ny fanotohina tenina indrindra ny fotoana maro. Namoizana ihany koa ray be, ray mpianakaviana, andry ny akinana, ny antahantana, tositosina, tsapirizana ny fifandraisana eo amin'ny ray be sy bebe sy ny zafikely zany dia zava-dehibe, nefa dia amoizana an'izany satria izay moa ny fiainana, hoy ny teny malagasy hoe mananaina ka tsy maintsy maty, tombon-dalana ny azy ary tsika rehetra koa raha mbola hoany avokoa. Dia raha mieritreritra an'izany dia lasa ihany ny saina hoe dia ny fahafatesana tokoa ve zany no fiafaran'ny fiainan'olombelona? Tsy, satria Andriamanitra izay nambara tamintsika teo dia Andriamanitra be fitiavana ary Andriamanitra mandrakizay, tsy mba namela antsika ho sanatria toy ny vato latsaka ankady na sira latsaka andrano, fa Andriamanitra be fitiavana ary sarobidy aminy voariny indrindra ny olombelona izay nohariany araka ny endriny, dia nitadiavany lalam-pamonjena tao amin'i Jesosy Kristy izay tonga olombelona ihany koa, maty ihany koa kanefa nitsangana nandresy ny fahafatesana. Izy no mombara araka ny Korintiana 1:5-20 hoe santatra izay efa nodimandry izy efa nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Dia arak'izany dia tsy ny fahafatesana tompoko no tompo teny farany, ary mbola izany no mbola tombono atsika kristianina, atsika rehetra tafavory eto manana fanantenana
mbola iona mbola ifakahita indray rehefa tonga ny tompontsika ary dia toy izany tompoko no teny oety ny fiangonana mampahery mampitraka anareo manoloana na eo ara ny fisarahana matoky manantena fa mbola iona indrayntsika amin'ny fotoana hatongavan'ny tompontsika ka dia aza misosoka lahelontsony tompoko. Manaraka izany dia araka ny adidy ny andra amin'ny zavatra fotoana tohitoy dia indreto ny fiangonana tsy dia mila anareo irery noho ny firaisantsika noho ny fifankatiavantsika koa ny fihavanana mahamalagasy hitandrovantsika fatratra fanaraka koa amin'ny teny soratra masina manao hoe fampitondrana amin'izay mavesatra koa dia indro tompoko misy kely izay voarainy zakany tanana hosolona fahodrany maso solona ihany koa rahambary tsy masaka atolotra ianareo ampitiavana ho mariky ny fifankatiavantsika ho mariky ny firaisantsika eo amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Koa dia mahereza tompoko aza misosoka ala iritsona. Misy namantsika hitondra atsika mambavaka. Revavatsika tompoko. Andriamanitra rainao rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Mbola velo mpisaoranao izay amin'izao fotoana izao. Eny misaotranao satria ianao no mandahatra ny andronay. Manoloana ny fahoriana izay miseho eto an-tany. Mahazo reto namanay. Dia mivavaka aminao izay ianao no Andriamanitra ilay mpampiondrona, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra nanome ary maka ihany koa isaoranay hatrany ny anaranao amin'izany. Manoloana ny fahoriana tompo dia mahatsiaro, malemy, mahatsiaro tsy hita izay rangotona ratsy miakina aminao. Koa mangataka aminao izay ampahery, ampionina ny fianakaviana rehetra izay nitonona Paolina. Mangataka anao koa izay ampionina ny fiangonanao izay misy ireo fianakaviana ireo. Ampahery ireo trano izay ary ampatsirovy fa mandalo izao fiainana izao. Fa any aminao ihany no misy ny fiainana manakizay. Mbola apetraka eo am-piadan-tananao ny fiainan'ny fianakaviana izay eto a Frantsa sy ny any an-tanindrazana. Ianao ampahery azy tokoa tompo, ampionina, ampitraka eo anoloan'ny fahoriana izay miseho. Dia hodirana hatrany ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ho fiarahantsika miory amin'reto avantsika ireo dia nangana ny tanantsika kavanantsika tompoko. Aza misosoka lehitrany tompoko, misaotra tompoko.
mipetraka amin'ny fiangonana. Fotoana sika ariavana ko mangataka ny tompony anjara ireo sety anoloana mba hanao ny vavaka fisaorana sy fangatana. Mbola hiara ivavaka sika tompo Andriamanitra dia velom-pisaorana tokoa zahay raha totosa izao fanompom-pivavahana izao izay atokana indrindra ny angataham-pitahiana ao amin'ny Antokom-Pihira eto amin'ny fiangonana Fpma Aix-Marseille. Mankasitraka tokoa tompo satria tsapanay fa miaraka aminay ianao isan'andro ary manome anay ny fahasoavanao, manome anay ny toro lalana ary raha sanatria ary izay manadinodino satria olombelona ihany dia ianao no mampahatsy ahy fa tsy tokony hihoatra ny vala izahay. Eny tokoa tompo amin'ny mahazanaka aonay dia sahainay ny mangataka vavaka mandrakariva aminao dia ny hitahinao anay tsirairay avy izay eto amin'ny fiangonana. Eny ny olombelona rehetra raha azo fidinina izany ko mangataka aminao zahay tompo ny mbola hitahinao ireo midona-paoriana, ireo nilaozan'ny havanakaiky. Ianao anie no momba sy hitahy azy ireo mandrakariva ary ampahafantatra azy ireo fa miaraka amin'izy ireo isan'andro koa ianao. Ireo tsy salama tompo dia ianao koa no anasitrana. Eny na amin'ny alalan'ireo mpitsabo zany na amin'ny alalan'ny vavaka izay asandratra miaraka mba ilaozan'ny aretina ireo tsy salama. Eny teo tompo vavaka aminao zahay ny hahaizan'ny ray aman-dreny rehetra hanabe ireo zaza sy zanaka ary taranaka faramandimby mba ahitaiza ato amin'ny fiangonanao. Ahaizanay manampy azy ireo koa eo amin'ny fiainany amin'ny toro lalana izay avy amin'ny fanahy masinao dia mba mirapiratra amin'ny mpianakaviana tsirairay avy ny tompony voninahitra ao. Mangataka aminao koa zahay ny hitahinao ireo mpitondra fiangonana, ireo mpiandraikitra isan-tsokajiny ao anatin'ny fiangonana, ireo tompon'andraikitra satria ny tolotsaina avy aminao tompo no ahafahan'izy ireo mandrindra sy mamolavola ny asa izay sahaniny ao amin'ny fiangonanao. Koa dia omeo azy ireo ny hery ny fahasotoana ary indrindra ny fitiavanao satria raha tsy tia azy ireo ianao tsy ahatotosa izany izy ireo. Dia ny Antokom-Pihira tompo izay angatahanay manokana aminao dia ny fankatiavana feno, ny iraisan'izy ireo fo sy saina ary mba ho ianao no ivon'ny fisian'izy ireo amin'ny alalan'ny soratra masina izay navelanao tompo. Aditirizo aminao ary izy ireo tompo
ahaidera ka ampanakoako amin'ny alalan'ny hira ny vavaka sy ny soratra masinao satria izay ny ministera efa nomena ho azy ireo dia mba hiroborobo ao amin'ny fanjakanao ane izany Antokom-Pihira izany tompo ary mankasitraka tokoa izahay. Ny vavaka ataonay tompo tsy feno raha tsy ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarin'ny zanako manao hoe rainay izay ny tamitra mamasinina ny anarana ho tonga any ny fanjakana atao any sitrapo ety an-tany tahaka ny tamitra eo anay izy amin'ny sahasamanay ary mamela ny elokay meloko taminay azy amitolanay ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny andraisantsika ny afatra sy ny tsodrano dia mbola hampakatra ny antemany ny Antokom-Pihira. Amin'ity rafarantsika dia mangataka antsika koa mba hiaraka hidera aminay hisaotra an'Andriamanitra. Dia mangataka antsika hitsangana dia misy fihetsika kely hiarahantsika manao zany mandritra an'ilay refrain. Angambany koa dia aseho an'ny chorale ohatra ny ahoana ilay fihetsika, juste ilay refrain fotsiny andramantsika. Misaora ani Jehova, misaora ianao ry fanaiko, ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Zay. So
raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny finoana azy zao ry havana ny afatra sy ny tsodrano izay omeny tompo atsika. Miaino ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra, ary aoka ao amponao izao teny andidiko anao izao anio. Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anao samo tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha sy anio ary mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Dia mirary herinandro vaovao ho antsika rehetra ry havana, ary dia misy ranom-boankazo atolotry ny Antokom-Pihira antsika ao ivelany ao.